Ho ampitomboina ho aminareo hatrany ry havako ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Andeha hiaraka hivavaka isika. Ry Tompo Rainay any an-danitra ho Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo ianao. Misaotra anao hatrany izay fa no famindram-po sy ny fitiavanao dia nomenao indray an'ity andro vaovao ity. Tompo, tena resy lahatra izahay fa zanakao ary tianao. Noho izany dia tsy ataonao ambaka noho ny zavaboary rehetra. Miavaka tokoa ny olombelona satria tahaka ny endrika ao Tompo. Dia saronanao famindram-po, saronanao fitiavana ary izany no mbola mahavelona anay ka misaotra. Misaotra indrindra Tompo amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Somary nampiheritreritra ry havako raha miresaka an'ity le hoe antso ity izay voalaza ao amin'ny Apokalipsy 9:20. Andininy 7. Vako toy izao zany amin'ny anaran'i Jesoa. Ary hoy izy tamiko, soraty, sambatra izay natsoina ho amin'ny fanasana fampakaram-badin'ny zanak'ondry. Fa hoy izy tamiko, ireo dia teny marin'Andriamanitra. Amen. Ny bokin'ny Apokalipsy ry havako dia nisoratana mba ho fampahirezana ho an'ireo kristianina izay voahenjika ary tena nijaly tokoa niaran'ny fakapana ny fizahan'ny toetra ary dia nisy mihitsy aza amin'ny maty tamin'ny andron'ny faninjehana nataon'ny Romanina. Ary na dia ny apôstôly Jaona aza dia tany amin'ny nosy Patmos natao sesitany noho ny finoanan'i Jesosy Kristy no nahita an'izao fanambarana izao dia nisoratany izy. Dia hitantsika eto izany ity hoe sambatra ity, sambatra izay natsoina ho amin'ny fanasana fampakaram-badin'ny zanak'ondry. Ny fanjakan'ny lanitra mantsy hoy Jesoa dia tahaka ny mpanjaka izay nanao fanasana fampakaram-bady ho an'ny zanany lahy. Noho izany dia natsoina ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra izany ny mpino rehefa voadio an'ny ran'i Jesosy Kristy ny fony. Ny fampakaram-bady dia ny fihaonana amin'ny Kristy amin'ny fiangonana any amin'ny fahatanterahany fanjakan'Andriamanitra. Izany hoe rehefa ho tonga eny amin'ny rahon'ny lanitra Jesoa. Dia ilay tena mampiheritreritra ao anatin'izy izany dia izao hoe mandra-pahatonga an'i Jesoa izany ho tanteraka ity fampakaram-badin'ny zanak'ondry ity dia tsy maintsy hisy koa izany izay ho sedraiko, izay ho sedrainao amin'izao fiainana izao. Ary misy ny mety ho mafy mihitsy dia ahajoro ve aho, ahajoro ve ianao. Ary izay no dikan'ny atao hoe martiora. Ny martiora dia vavolombelona ary vavolombelona ka mety hiaritra hatramin'ny fahafatesana aza. Ry havako, ny toetrantsika ankehitriny raha dinihana amin'ny saina tsy miangatra dia hisahirana ny kristianina. Tsara koa aloha izany te hiaritra ny mafy, mihodina havia, mihodina havanana, hialana amin'ny tahaka an'izany. Eny, fa na dia hanaovana izay mifanohitra amin'ny ambaran'ny soratra masina ary. Koa ia hoe averiko ihany ilay teniko teny am-piandohana hoe mampiheritreritra ahy ity tenin'i Jesoa ity hoe ary hoy izy tamiko, soraty, sambatra izay natsoina ho an'ny fanasana fampakaram-badin'ny zanak'ondry. Fa hoy izy tamiko, ireo dia teny marin'Andriamanitra. Mba ho anisan'izany ve aho? Mba ho anisan'izany ve ianao? Noho izany ary dia samy mivavaka mba haritra amin'ny finoana mandra-piavin'i Jesoa. Samy mivavaka mba handresy ny ady samihafa. Misy ady ataon'ny tenanao tsy maintsy ataonao, ary misy ady ataon'ny ainy ivelany ihany koa. Dia samy mamantatra ny ady mba hajorontsika, mba handresitsika ka anisan'ny handray anjara amin'izany fanasana lehibe izany izay endriky ny fahasambarana araka ny ahitantsika eto. Dia mahery zo amin'ny tompo ary sy amin'ny herin'ny fahirezany ry havako. Amen. Vavaka ary sika. Tompo, ampitomboy ny finoanay sy ny fahatokiana ianao mba hijoroanay ho vavolombelona mahatoky ianao Jesosy Kristy ka anisan'ny andova izany fahasambarana lehibe izany izay satria hiaraka ao anatin'ny fanjakanao ao amin'ny fampakaram-badin'ny zanak'ondry. Arovo izay, miohery izay amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ho aminao ny fiadanan'i Jesoa ry havako. Amen.